pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Soka Vitre manolotra anao ny Vaovao. Soka Vitre, très sincèrement à votre service. Savy d'une option Tinao am Blue Line TV Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao ny Vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente ny Vaovao. Endrika kolokolo miaro fandikan-dalàna ataon'ny tompona ndraiky mpanjakana ambony no mameno ny lohateny an-gazety sy ny haino aman-jery nandritra ny herinandro maro. Tsy tantaratra ny fanenjehana azy ireo eny anivon'ny fitsarana, mampametra-panontaniana ny maro ny hoe aiza ho aiza ny fampiarana ny tany tan-dalàna eto Madagasikara. Nantsipirin'izay aratinao anatin'ny matoan-dahatsoratra. Iroso amin'ny fifampiresahana amin'ny mpitondra ny sendikany mpiasan'ny jirama hitadiavana vahaolana mikasika ny fitarainan'izy ireo. Hiditra amin'ny dingana mafimafy kokoa izy ireo raha toa ka tsy misy ny fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana. Itony fitarainana ataon'ny mponina amin'ny fikarohana ataon'ny orinasa DNI Metal any amin'ny Fokotany Ambatolampy, komina Ambinanony, distrikan'ny Brigaville tsy misy voaja ny zon'ny tompotany izay iasan'ny orinasa io. Vary sy kojakojam-pianarana araka ny efa nampanantenana no natolotry maître Koko Mahavonjy tao an-kadrano iray amin'ireo Fokotany Trabona vokatry ny firehetana nitranga tao Mananjary ny alin'ny 13 ny volana Oktobra lasa teo. Farany any ivelany tsy mbola nisy toy izany ny loto amin'ny lanitry Inde famafazana rano ny tanànan'ny New Delhi no vahaolana hitan'ireo tompona andraikitra any an-toerana. Ny antsipiren'ireo avy hatrany. Ampifaliana trano tompolasy tompoko vavy no iarabananao manaraka ny fampalalam-baovao amin'izao takariva izao. Asaina mpananjana ianao tompolasy tompoko vavy anaraka izany hatramin'ny farany. Endrika kolikoly miaro fandikan-dalàna ataon'ny mpitondra sy ny tompona ndraiky mpanjakana ambony vitsivitsy no mameno ny lohateny an-gazety sy anatin'ny haino aman-jery nandritra ny herinandro maro zao. Tsy tantaratra izay fanenjehana azy ireny eny anivon'ny fitsarana mahefa, mampametra-panontaniana ny maro ihany koa ny amin'ny hoe aiza ho aiza ny fampiarana ny tany tan-dalàna eto Madagasikara. Ny antsipirin'izay tanterina aminao anatin'ny matoan-dahatsoratra. Niteraka resabe teo anivon'ny firenena ny vokatry ny namohan'ny gazety sy ny haino aman-jery, indrindra fa ny teto amin'ny Kolo TV FM, ireo raharaha mahavoatonontonona anarana tompona andraikitra ambony ara-panjakana, amina raharaha ahitana endrika kolikoly sy tsy fanarahan-dalàna. Santionany amin'izany ny raharaha namarotana ny Villa Elizabeth, izay anjara trano fonenany ny profesora Zafelbera amin'ny mafilo-pirenena teo aloha azy etsy Ivandry. Manoloana izany dia niezaka ny aro-tena ny fanjakana tamin'ny alalan'ireo ministera voakasiky ny raharaha iny mivantana, dia ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola ary ny ministry ny fanajarena ny tany sy ny tetik'asan'ny filoham-pirenena. Fiarovan-tena izay natsikaiky ny maro satria nilaza fa tsy nahalala ny fisian'iny fivarotana fananam-panjakana iny. Eny ary atao hoe tsy nahafantatry ny fampivarotana iny ny mpitondra araka ny lazainy. Inona kosa ary no nanakana azy ireo tsy hanenjika eny amin'ny fitsarana ireo olombelona tompona andraikitra ambony nandika lalàna ny varotra fananam-panjakana na dia efa nisy naotiny voaka nandrara izany satria efa mahafantatra izy ireo ankehitriny. Amin'ny anarany mangarahara izay fototra lehiben'ny ady amin'ny kolikoly, nahoana tsy naheno peo mandrakandroany ny Bianco momba io raharaha famarotana ny Villa Elizabeth io. Aiza ho aiza amin'izao fotoana ny raharaha Claudine Razay Mamonjy izay nambaran'ny Bianco fa mbola misy antota taratasy nady misa enina mbola mahavoaroroy azy
Mbola mitoy ve ny fanadihadiana momba ireo? Aiza ihany koa ny toy ny raharaha kolikoly amin'ny fahazoana famatsiana solika ao amin'ny orinasa jirama izay efa nambara imasombahoaka. Aiza ny fijerena manokana natota taratasy izay namarotana ny fananam-panjakana tamin'ny vahiny toy ny arboretum etsy Ambatobe, ny tanin'ny travaux publics etsy Alarby Ivandry, ny zone de recasement etsy Akazomanga Ankorondrano, ny fanotofana tany izay mbola mitoy amin'ny lemaka maro eto Antananarivo. De sanatria ve hoy ny mpanara Vaovao, ho lasa fitaovana politika ampiasain'ny mpitondra, hoentina malika izay manelingelina ny mpitondra fotsiny ihany ity Bianco ity, fa tsy birao hoentina miady marina amin'ny kolikoly, mamotika ny firenena sy amerenana ny tany-tandalana. De ometsiny ve ny mpanara Vaovao amin'izany? Ny ayady koa neka tsy havanana, hoy ny Tolo Adrzay. Fa tapaka taorian'ny fivoriam-be ny mpiasan'ny jirama io maraina io fa iroso amin'ny fifampiresahana amin'ny mpitondra ny syndikan'ny mpiasa fifampiresahana izay hitadiavana vahaolana maharitra mikesika ny olana sy ny fitarainan'ireo mpiasa ireo. Tsy maintsy iroso amin'ny dingana mafy kokoa izy ireo raha toa ka tsy misy ny fandraisana andraikitra manoloana izany. Arao ny fanadiadiana ny Mioramanitra. Fanovana ny organigrama eo anivon'ny orinasa jirama, fanovana ny mpitondra ao anatin'ny orinasa mpanjakana io. Fanitsinina lalàna feny herinaratra, ireo mety ho endrika fandroana mpiasa. Ireo amin'ny ankapobeny ny olana misy eo anivon'ny jirama ka hanaovan'ireo mpiasa fitarainana amin'ny mpitondra ankehitriny. Dingana maro nefa vitan'ny syndikan'ny mpiasa raha ny voalazan'izy ireo, saingy mbola tsy nahitambokana izany. Nialatsinainy ho avy izao araka ny fantatra no iroso amin'ny dingana manaraka ireto mpikambana ao anatin'ny syndika ireto. Tapaka teo izany misy taratasy apetraka ao anatin'ny fanajana, lalàna voalohany sy fanajana izay fampiresahana andresahana toy izay. Izay izany dingana atao izao fametrahana izay taratasy izay amin'ny latsinainy. Hoe hitan'ny mpiasa hoe manelingelina azy maneritery azy dia apetraka ny taratasy izany hoe négociation collective apetraka eo amin'ny izy io izany hoe ifampiresahany rotota aloha tsy misy mpanelanelana. Raha ohatra moa tsy misy zay le échec de la négociation zany dia mirosona zany amin'ny dinga manaraka misy ny arbitrage eny amin'ny inspection de travail sy ny rehetra fa ny zava-dehibe ary takinay mpitantana mpitarika n'izao toolona zay miaraka amin'ny mpiasa dia ny hoe ny fifampidiniana aloha. Zay zany ny taratasy apetraka amin'ny alatsinainy ary etsonay anasanay sady ny mpiasa amin'ny herin'ny androany ahenona ny valiny zany fangatahana ho apetraka izany. Miantso ireo tompona ndraiky mpanjakana araka izany ireo solotenan'ny mpiasa ny amin'ny tokony izy iren'izy ireo akaiky ity raharaha ity mialoha ny rosoana amin'ny mety ho fitokonana. Ao anatin'ny conseil d'administration dia manentana mpitondra fanjakana sy mpitondra jirama hidinika amin'ny fanapahan-kevitra, hidinika ifampidinika zany fa tsy hifampiziriziry. Ireo zao tapaka teo zany hoe iroso amin'ny dingana manaraka ny mpiasa dia mazava ho azy toloron-tanana amin'ny mpiasa fa tsy misy mahazo tombony na ny fitondram-panjakana na ny jirama na ny mpitondra ny jirama na ny mpiasa amin'ny fifanenjana. Ka dia izao mbola manomboka izao dia tokony vahana ny olana fa ity rehefa lasa eo tsisy manana hoe mpamolanika hoe aiza ny hafarany rehefa tena mifanenjana zany zay ray ka inona ny tsisy mahazo tombony le izy ka tokony miantso zany zay hoe enoy ny mpiasa fa averiko indray mandeha ny vitsy mikitra ny rery. Andrasana izay homety hotoany ity raharaha ity amin'ny herinandro avy io. Araka ny fantatra mbola isy ny fivoriam-be andiniana ny toy ny hetsika amin'ny sabotsy ho avy izao, hetsika izay miankina tanteraka amin'ny valiny fifampiresahana eo amin'ny rotonta. Lafy Vaovao tanteraka kosa indray miteraka resabe ny anivon'ny commune Bemanonga, distrikan'ny Morondava, faritra Menabe ny tsy fandriam-pahalemana sy ny famonoana dahalo izay mahavoatontonona ny tompon'andraikitra any an-toerany. Tsy misy ny fahatokina tompon'andraikitra na any an-tanan-dehibe izany na any ambanivohitra manoloana ny tsy fandriam-pahalemana. Tsy misy fanafany ny tsy fahatokina ny rafi-pitsarana sy ny mpitandron'ny filaminana manoloana ny tsy fandriam-pahalemana mianjady amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Mirona vetrany amin'ny fitsaram-bahoaka ireo andro masim-pokon'olona tahaka ny zavantranga ny herinandro lasa teo tany amin'ny distrikany Morondava, commune Bemanonga. Dahalo iray tratran'ireo jamana andro masim-pokon'olona no novonoan'izy ireo. Raha ny resaka nataon'izy ireo tamin'ny onjam-peo iray tany an-toerana, nisy ny toromarika azon'izy ireo tamin'ny ben'ny tanàna. Voasambotsy le olo mazava igny bakeo am'zay zany nareo nanao rapport nareo fokon'olo any amin'ny maire nanao rapport nareo fokon'olo any amin'ny maire hoe zao maire aroa olonga agnaty ala aroa agnaty ala ambony aroa misy azy manao dia hoe teny maire ataovinareo ny fanaovana azy
zay nahavy nologno tsy maty tamin'ny haly igny fa nareo maramarandray manataka an'izay nologno nareo namono azy. Fotoana fohy taorian'izay nilaza ny namandreo Andry Masimpokon'olona fa diso io vaovao nivoaka tamin'ny onjam-peo io. Araky ny vaovao regny amin'ny radio nomaly dia nefa nisy le dahalo tratry zany dia nanome beko mera vonoy le dahalo izay zany tsy mety io zay. Tsy nanome mibaiko le mera sa hoe le mamono dahalo tsy mety. Dia beko kasikany mera zany tsy mety fa le faminera dahalo zany mety fa tsy mila olo hoe nibeko hoe nibeko ny dinanao le misy mera moa indesy bakagno igny kaya rasy mahafaky mandeha tsy hitanay atao azy dia sisy olo niadeko zany ay mifokon'olo teo zany dia ino moa azo natao hoe fa zao moa zany dahalo tratry zany tsy andiferako na dia kely zany satria tsy rirain'olo reo. Ankilan'izay antony mampirongatra ny asan-dahalo raha ny fanazavany ny solombavam-bahoaka iray ny fisian'ireo tanora nanao service militaire kanefa tsy voaray hanao ny asa ny mpitandro filaminana. Misy ankizy isaky ny feno 12 taona dia manao an'ilay service national izy zany service militaire moa zany. Lasany zany le ankizy manao an'izay service zay ampianarana miady, manao akanjo miaramila, mitana basy mianatra an'izay. Dia mijanona daholo reny ankizy reny rehefa vita le service dia nefany any amin'ny 20 isan-jato ihany le ankizy no rangaze tafiditra ao mpiasa-panjakana tafiditra ao miaramila dia hitanao zany fa le apahany betsaka efa nianatra an'le ady sy mahay mitana basy lasa mivezivezy any amin'ny fiarahamonina eny ary lasa manao ny asan-dahalo mihitsy azy. Fanetriben'ny firenena tsy mampandroso ary fototry ny tsy fandriampahalemana ihany koa ny fisian'ny kolikoly amin'ny sehatra maro eto amintsika. Ankoatra izay tsy nazona fanazavana ny ben'ny tanàna ny komina Bemanonga izay voatontonona amin'ny tsiraraha ity hatreto na andrenivohitra na ambanivohitra hitantaratra ny tsy fadiky ny vahoaka eny fotony ny rafi-pitsarana ny mpitandro ny filaminana sy ireo tompona andraikitra isan'ambaratongany. Mifandraika amin'izay hatrany dia mitohy ihany koa ny fampijaliana ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'ny vahoaka majinika. Olona telo mianaka sady nampijaliana noho ny naboridana imasom-bahoaka tany Ambatondrazaka. Ankoatra izay lasan'ireo mpitandro ny filaminana ihany koa ny vola izay vidianana omby teny an-tsena. Aroany fanadihadiny. Olona telo mianaka tao Andreba nandeha maraina amonjy tsena ka nifanena tamin'ny mpitandro filaminana. Tsy nisy fanontaniana, tsy nisy fanazavana, avy hatrany dia nisamborona ireo olona ireo. Noratraina ary naboridana teo imasom-bahoaka. Nalaina izy ireo ihany koa ny vola hoentin'izy telo mianaka ho any an-tsena hividianana omby. Ny any an-tanety mangalatr'omby aza tsy kinjenjareo fa ny olona mazava pasiporo amin'ny ara-dalàna ny avy hatrany darofana tsisy ankety. Za zao tompoko manoloana anareo zao hatra ny ainako mbola tsary natao ankety tamin'ny bro satria mbola tsary nangalatra na namono olona na namaky tranon'olona. Efa hiditra ho 70 taona latsaka kely nanjary vonona erisetra ny darofana. Mampanahelo azy zany re tompoko, ampitanjana, ampiridanina zay vo tarona na ny fokon'olona nijery anazy betsaka ny tomany teo Andreba na ny fokotrany tandreba aza efa niteny anjareo fa tsy voarara mihitsy tompoko. Aiza ho aiza ny mahatanitandalàna ny Madagasikara manoloana izany? Aiza ny mampiaro ny vahoaka sy ny fananany an'ireo mpitandro filaminana? Vaomaly nanaovana fandarana manokana teto amin'ny Kolo TV ny fampijaliana nataon'ny mpitandro filaminana tany amin'ny komuna Ambakireny. Izao indray fitarainana hafa no voaray. Itazapotsiny ve ireo tompon'andraikitra sa isy ny fanasaziana amin'ireo NOPF? Vao tsy ela akory nanakoako ny fisamborana ireo mpivady nanao photoshop tao amin'ny tambazotra-tserasera voalaza fa nanala baraka. Naomby ny fomba fiasa ka voasambotra izy ireo. Ho an'ity tao Ambatondrazaka ity, aomby ve ny fomba fiasa ka ho voasazy ireo mpitandro filaminana voalaza fa nampijaly sy naka fananan'olona ary nanala baraka olona tsy manatsiny teo masom-bahoaka ireo. Raisy ny mpanara baovao firaisana tsy kombakomba ny fahanginana manoloana ireo toe-javatra ireo.
Fa mitoy ihany koa ny fitarainana nataon'ireo mponina any amin'ny fikarohana izay ataon'ny orinasa dia ny métal any amin'ny Fokotany Ambatolampy commune Ambinanony district any Brickaville tsy misy voahaja ny zon'ny tompon-tany raha ny fanazavan'izy ireo hatramin'ny fanonerana omenan'ny tompon'ny tany ihany koa dia hiadian'ilay orinasa varotra fanadiadiany Lili Rapiata. Miovatra ny toejarany Brickaville mikasika ny fikarohana sy fitrandrahana grafita ataon'ilay orinasa kanadiana iray any an-toerany. Hatramin'ny atombohan'ny asa, nitaraina tamin'ny tsy fanajana ny zon'ny tompon'ny tany ireo mponina amin'ny faritra anaovana ny asa. Mitohy tsy fanajana io na ny vola eo amin'ny toerana na ny fiompiana samy simba raha ny fitarainan'izy ireo. Ny volinay potika izay efa fatratra zany dia tsy mbola misy fifanarahana matotra mazava zany ary tsy vitan'izany fa misy aza zao dia mbola tsy namena na ny ariary na ariaroy aza tsy nahazo vola mihitsy nanomboka ny asan'izy ireo ziska amin'izao andro zao zany ary misy agnarany nomena ihany fa nomena kely dia tsy vitan'izay fa mbola nidirana ankeriny ihany lay tany io zany. Ambara tonga nataonay longany hatramin'izay dia mbola tsisy satria zareo angatahina zareo mba hiogna amin'ny an-tanàna tompona voly maratra tsy avy zareo atao ifanarahana takito le 26 olo tsy moramora nagnano sinia amin'ny le 26 agnano fanarahana hoe ino tokony atao olo maro an-tanàna tony mba zahoazo nilefa koa i olona le chef chantier zareo tokony ifanarahana amin'ny resaboly ambany vazaha io fa raha hafa ndraiky navadika ananjy dia karazany raha hodinkodina ananjy fony zany zay vahoaka kanefa mandroso ihany zareo miasa mitondra bille dia efa marary fonay zany araka vo zany bille avakany dia avy ndraiky efa androby rany nefany agny ambany tanànanay akio dia efa tsisy raha iraisina kozy na kanel na ino kininy tsy hitany tompony satria zay tompony tany zany tokony agnatony indrindra fa zay tompona raha maratra dia efa mihigny azalahy maty ndraiky lako gadran'olona ndraiky zay kolako izaha. Hatramin'ny fiandohan'ny asa tsy nisy ny fifanarahana tamin'ireo mponina raha ny fitarainan'izy ireo hatrany. Mitohy ny fakanankerany ireo tany fambolen'ny mponina, mitohy ihany koa ny ady varotra amin'ireo fanonerana tokony omena azy ireo. Ny ana manokana ndraika zany dia amin'ny taniko zany nidiranjareo karazana ankeriny si zany nidiranjareo amin'ny taniko tsisy fiaina aminahy tompona tany fa tonga dia niditra fogna zareo zao amin'ny tsy fanarahana farany fa zareo zany nahomiana amigna fa tsy tegna amin'ny eritreritra anahy amin'ny tany naratianjareo na mianjareo fa karaha nahodikodigna anjareo sainako dia zao me zareo tsy avy agnomia zao koa zareo niditra ankeriny koa zany zareo amin'ny tany mbola tsy tokony fanarahana nidiranjareo zao naratra ambana kanela na koa marobe ambany igny dia nitondrisy ny bille io. Ankoatran'le onitra le efa namianjareo bitika zany dia le volotry agnatin'ny onitra zany dia mbola voatapatapaka amin'izao andro zao zany ny tany moa zany mbola nidiranjareo ankeriny zany nagnanaovanjareo forage mifagnondroy koa zany dia ny volo moa zany voatapatapaka ny volo zegny tsy agnatiny zany nefa tsisy kontragna zany tsisy fagnarahana dia zana maso fogna karaha vatona nasan-damba zany zay zavatra mahazo anay zany tegna mampalahelo anay zany zavatra zany. Raha ny voalazan'ireo mponina trany, misy ny tsindry ataon'ny tompona ndraiky mpanjakana ny an-toerana amin'ireo fanerena ny tompon'ny tany anaiky ny asa ataon'ny orinasa io. Olona 12 noho izany no voatonona teny amin'ny mpitandro filaminana voalaza fa manakana ny asa tokony ataon'ilay orinasa ary manelingelina azy ireo. Mitohy ny adisisika ataon'ny fikambanan'ny mponina amin'ny fanatsarana ny tsindry ataon'ny orinasa io. Voafetra ihany koa ny fidirana ao amin'ny toerana anaovana ny fitrandrahana antony nahasarotra ny fakanany sary. Fandraisana ny didim-pitsarana mikasika ny raharaha ady tany mampifanolana ny solombavam-bahoaka voafidy tao feno arivo atsinanana sy ireo fianakaviana nanajary ny tany mirefy 3 ara sy 10 hektara sy 10 ao Ivato nanamafy hatrany ireo fianakaviana ireo ny maharadalàna ny antody taratasy eo ampelantanana izy ireo. Iramanitra. Araka ny fanarahintsika teto amin'ny fampahalalam-baovaon'ny Kolo TV FM ny volana septambra lasa teo. Tany iray mirefy 3 ara sy 10 ao amin'ny Fokotany Andafiaviaratra Tanambao, commune Ivato no mampifanolana fianakaviana iray amin'ny solombavam-bahoaka iray voafidy tao feno arivo atsinanana. Andaniny, ireo fianakaviana ny laza fa efa nanajary ny tany antonany maro ka nangataka ny tany tamin'ny orinasa Seimady. Ankilany, milaza ihany koa ny solombavam-bahoaka fa manana ireo taratasy ara-dalàna manampirofo ny mahatompony tany azy. Ho an'ity solombavam-bahoaka ity, tamin'ny alalan'ny vatra ny nahazahoany ny tany
ary efa manana ny titre ihany koa ny tenany. Maniny fa ny zavatra fantoka titre borné amin'ny anarako io tany io zao ary izy mbola mangataka ary ny magaga 2014 izy fa expulsé teo izy tena zavatra rehetra izay volovolo kely nataony teo dia niravana daholo dia androany izy magaga 2017 indray izy juillet izy mahazo hoe acquisitif ou je sais quoi prescription acquisitif zany zavatra zany dia tsy mazava raha misy olona nanao osoka sy nanao zavatra tsy mety dia izy ny manan-ketriketra manao zavatra ratsy fa ntsika dia madio ary mbola tsy afaka miresaka zavatra maro mikasika an'io satria mandeha ny procédure zao amin'ny tribunal zay ianolena zany titre provisoire an'izany. Fomba hoana zao no titre provisoire nefa le terrain fa titre borné depuis 2013 amin'ny anaran'olona tsy zavatra zany magaga. Na izany aza mbola mipetraka ihany ny fanontaniana ho an'ny mpanara-baovao ny amin'ny fahafahana mahazo taratasy ara-dalàna roa samihafa. Aiza ho aiza ny fanaraha-maso sy ny fandraisana ndraiky sy ny anivon'ny fananantany sy ny fitsarana manoloana ireo tranga ireo. Anaraka dokavaritra vitsivitsy isika mialoha ny jiranao anatiny ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao izay resahana mikasika ny zon'olombelona ny lafin'ny kolontsaina sy ny fifanarahana ara-baritra ary ny eo amin'ny fanatanjahantena arahoara ny dokavaritra. Pour toi, le téléphone, c'est plus d'SMS, plus d'internet ou les deux? Hello! C'est jusqu'à 10 mégaoctets d'internet ou jusqu'à 10 SMS pour 100 arias seulement. Hello! Et oui, pour seulement 100 arias. Hello! Jusqu'à 10 mégaoctets d'internet ou 10 SMS. Et en plus, tu peux souscrire jusqu'à 10 fois par jour. Hello! Pour seulement 100 arias. Et c'est pas fini! Telma double ton bonus la nuit. Tape le dièse 322 étoile 67 dièse. Telma, numéro 1 pour les jeunes. Mesdames, messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir, quelle couche peut absorber autant de liquide? Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche molle fixe. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Molle fixe, maman. Oltia, teleanaltia. Miss de sani même là befona. Nena tunami. Manaya, manarega tele na fela champa chante sie. Ont, nena certo que monterapeta. Tele kun cerfut. Tele champa. Blue Line TV ça veut une option Tino en Blue Line TV en vidéo telo alariar fanatanjahantena fialamboly sarimihetsika fandaharana ho an'ny fianakaviana vaovao maneran-tany tonga avaingana eny amin'ny mpanjara Blue Line akaiky anao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Lalaina no anarako nanana nofinofy hatramin'izany mbola kely nanomboka tamina zavatra kely vola madinika atao anaty boatin-drakitra ny alehibea natao kapafonaretana ny zavatra rehetra dia nifanotsy tamin'ny amin'ny vola mpiara-dalana azo antoka ka ny telefoniko no lasa boatin-drakitro manangom-bola isan'andro miaraka amin'ny amin'ny vola naizanaiza misy ahy miaraka amin'ny amin'ny vola afaka mindram-bola eo ny eo koa ka tanteraka ny nofinofiko. Mille avance, aime-vous l'avance? Aime-vous l'avance? Yo-nyo watchamni 500 000 ariary. Antsudin zone dièse 111 étoile 1 dièse. Aime-vous tsotra aingana azo antoka. Tonga sao eto amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao atao anatin'ity tapany faharoa ity ihany koa no andraisana vahiny fa mialohan'izay dia tsy ampy ny fanabeazana mikasika ny zon'olombelona eto amintsika raha nambarany ny vovona ny fiarahamonim-pirenena roy antony mampirongatra ny endrika tsy fanajana ny zon'olombelona amin'ny sehatra maro ny tsy fahafantaran'ny olom-pirenena ny zon'ny fanadiadiany narindra ndray mahefa. Tsy malala ny zony ny olona hitataratra eto amin'ny firenena ny tsy fanajana ny zon'olombelona amin'ireo sehatra rehetra na ny zon'ny ankizy na ny zon'ny vehivavy na ny zon'ireo olona manafasimbanana. Ho an'ny fiarahamonim-pirenena tsy ampy ny fanabeazana ny olona sy ny fampahafantarana azy ny zony. Sakana iray ihany koa ny fomba mampanao malagasy izay matetika mifanohitra amin'ny zon'olombelona toy ny zon'ny vehivavy sy ny ankizy.
Mbola maro ny olona no tsy misitraka ny zony ary amin'ireo sokady samihafa samy tsy mahalala sy mahafantatra ny zony raha ny fanazavana azo. Ary ny azoko lazaina angamba ny hatreto dia maro ny sokajin'olona rehetrarehetra zany dia mbola mbetsaka ihany ny mahatsapa an'izay hoe tsy misitraka ny zo zay. Mazava ho azy moa fa ny ao anaty fahasahiranana dia anisan'ny be mbola azo lazaina hoe tsy tonga amin'ilay tokony ho izy amin'ny fisitrahana ny zo maha olombelona. Resakantsika fanabeazana amin'ireny sehatra ireny zany dia mbola misy fanatsarana azo entina mba tongavana amin'ny tena hoe fisitrahana n'ilay zo. Ankoatra izay, misedra olana ihany koa ireo olona manana fahasembanana izay tsy manana ny toerany eo anivon'ny fiarahamonina. Tsy mandray anjara amin'ny raharaham-pirenena izy ireny raha ny fanazavana azo na amin'ny lafin'ny politika na amin'ny lafin'ny sosialy. Ny olona manana fahasembanana tsy mbola misitraka ny zoany amin'ny ankapobeny. Andray ohatra ray fotsiny hoe raha eo amin'ny zo ara-politika ohatra. Misy zao fikaonando nakotrokotroka be hoe fangalana ny hevitry ny rehetrarehetra tao amin'ny Carleton momba ny fifidianana, momba ny lalam-pifidianana. Fa ny olona manana fahasembanana tsy mba anisan'ny voanjo tao. Fanabeazana sy fampahafantarana no tsy ampy amin'ny fahafantaran'ny olona ny zony. Isy arak'izany, ny fikaonandohan'ireo fiarahamonim-pirenena andiniana sy ampahafantarana ny olona ny zony. Fa mitentina 20 tapitrisa ariary isan-taona ny fifanakalozana ara-baritra eo amin'ny firenena malagasy sy britanika. Mbola isan'ireo firenena marefo ara-indostria ny firenena malagasy ka miteraka sakana amin'ny fampiroboroboana ny varitra any amin'ny firenena ivelany. Fanadihadiana vetrany. Tao anatin'ny 200 taona ny fandraisan'ny firenena malagasy sy britanika, mihamafy hatrany ny fifanarahana ara-baritra eo amin'ny rotonta. Mitentina 10 tapitrisa ariary isan-taona ny fifanakalozana ara-baritra eo amin'ny Grande-Bretagne sy Madagasikara. Mandidina ny 9.4 tapitrisa livre sterling ny fandranana nataon'ity firenena vahiny iray ity teto amintsika, raha 2.4 tapitrisa livre sterling indray no naondrantsika nakany Royaume-Uni tamin'ny taona 2014. Tsy manana ny tanjaka amin'ny lafin'ny indostria ny firenena malagasy ary lasa sakana lehibe eo amin'ny lafin'ny varotra izany. Any amin'ireo firenena namantsika reto dia ohatra hoe resaka indostria, resaka textile zany, resaka vania, reny anisan'ny zavatra ahondrantsika any. Inona nefa ny zavatra afarintsika matetika reny machine reny, reny plastika reny afarina, kanefa ny zava-misy dia matetika ihany koa ny resahanay hoe tsy ampy ny production avy ety amintsika no mbola tsy mécanisé. Raha resaka atsika hoe ny vokatra vokarina ohatra tsy dia mbola ampy nefa atsika manana tany midadasika. Vokatry moa reny hitatsika reny fanafarana zavatra any ivelany na resaka vary fotsiny ohatra mbola afarintsika nefa manana tany midadasika tsika nefa tokony hatsaraina daholo sisa. Takin'ny parlementaire britanika nandalo teto Madagasikara tamin'ity herinandro ity, ny fifanakalozana eo amin'ny traikefa mivantana eo amin'ny rotonta. Vonina nitatra ny fiaramiasa amin'ny firenena nanaotsony ny API Royaume-Uni na teo aza ny fisitany ity firenena ity amin'ny vondrona Europeanina. Tsy ivona fa ireo vokatra ara-pambolena sy akora fototra no tena ilainy Grande-Bretagne eto amintsika. Vary sy kojakoja mpianarana araka ny fanampanantenaina no natolotry ny MCM na Maître Koko Mahavonjy tao akadrano maly akadrano izay iray amin'ireo fokontany trabona vokatry ny firehetana ny aliny 17 ny volana oktobra teo tany Mananjary. Gaëtan Andriantsilavo. Taoriny fanolorana fanampiana tamin'ireo traboina vokatry ny aitrano tao amin'ny fokontany Anosinakoho. Ny fokontany akadrano indray no nomeny MCM na Maître Koko Mahavonjy fanampiana araky ny efa fanampanantenaina. Vary roa taona sy kojakoja-pianarana 70 baoritra no natolotra omaly zoma 10 ny volana Novembre. Araka an'izao iarahantsika mahita zao moa dia tanteraka ny teny fampanantenana tamin'ny herinandro lasa raha nanome vary milanja 3 taona sy fitaovam-pianarana amina baoritra maromaro ny fokontany Anosinakoho izay niaran'ny aitrano tamin'ny aliny alasinainy 17 oktobra 17 dia androany izay MCM vahaolana manolotra ny anjarany kadrano satria rahantsika mahafantatra fa ny fokontany kadrano dia anisany voakasika an'izay aitrano izay ka dia tonga eto izay MCM manolotra ny reto vary sy fitaovam-pianarana. Nanatrika ny fanolorana ny lehiben'ny distrika Mananjary sy ny lefitra voalohany ben'ny tanàna ao Mananjary. Fanirian'ireo vahoaka traboina ao akadrano
raha fitaovana fanorenana trano no anampiana azy ireo. Raha mba misy re malala tagnana agnampy any olotra fagnampena ho an'ny fokotany fa mifokotanina encadrano io dia mba mingavy zay mba fitaovana anorenan'olona an'le trano no angataina fa dia izao agnatin'ny tapabolana mery zao dia mbola asany 0,5 na 1,5% no natafasangana an'le trano. No tanterahany vondrona MCM maître Koko Mavonjy araka izany ny teny nomeny raha nanolotra fanampiana tao amin'ny fokotany anosina koa izy ireo ny faharoa ny volana novambra lasa teo. Trano miisa 730 no kilany afo tao Ankadrano ary 590 no traboina ka ireo no iantefan'izao fanampiana izao. Isan'ny ahafantarana ny vondrona MCM eto Mananjara raha tsy ivina ny fitsinjovana ny sosialim-bahoaka ka antony nahatonga azy ireo mitady vahaolana ho fitsinjovana ny mpiarabelona. Fa tsy ampy ny entomanana eo am-pelantanan'ny fitondram-panjakana ka tsy maintsy miara-miasa amin'ny orinasa tsy miankina izy ireo amin'ny famatsiana herinaratra ny amin'ny tontolo ambanivohitra. Isan'izany ny fiara-miasa ao anatin'ny 3P na ny partenariat public privé. Harao ny fanampanazavana. Misy asa tokony atao fanjakana ka mena tsy miankina dia tsy maintsy fidiny zay mila an'ilay tolotrasa zany ilay servisy vokatreo. Ohatr'izay nge ny autoroute à péage reny ary zay tsy maintsy hidirana satria tsy ary ho vita amin'ny fanjakana daholo ny hanao ny fotodrafitrasa eto amin'ny firenena ary zany daholo koa no ataon'ny olona eran'izao tontolo izao fa tsy voasika malagasy akory namorona an'izany ary tsy handroso mihitsy isika raha ny fanjakana rery no andrasantsika hanao ny zavatra rehetra satria ny enti-manana amin'izany dia ny efa vokatra teo aloha no angalana hetra zay le TVA sy impôt sur le revenu dia ino no ampiasainao ka rehefa tsy mivoatra le fiarina ato dia tsy misy fidiram-bola ny fanjakana dia izany nanaova fanjakana azy fa rehefa tsy zaka fanjakana manao azy rery dia mampiditra ny tsy miankina izy dia izay le fifanarahana ho atao. Eo amin'ny tontolo ny fizahantany kosa indray vao tsy ela tamin'ny tserinandro ity nisy ny famaizana fandroany ny valanjavaboary ny salo velaran-tany 7,1 hektara no mahita ao anatin'izany. Ankoatra ny pesta miparitaka eto amintsika dia hiara ny fanafiana sy ny asan-dalo ary ny tsy fandriam-pahalemana ihany koa. Ireo vahiny tonga mizahatany eto amintsika ny sesisesy tatoato ohatra ny fanafiana teratany vahiny tany amin'ny toy ny zavantranga tany amin'ny zafi-maniry Antoetra Manambolo Tsiribina ny lalana mihazo any Manja ary any amin'ny parka Andringitra. Vokatra izay dia nikatona ny valanjavaboary ao Andringitra ka olona anjatony no tapaka fivelomana ao anatin'izany. Isan'izany ny mpiserady mpitondra entana mpandro sakafo sy ny maro samihafa misedra olana tanteraka ny fizahantany eto amintsika ary miena ihany koa araka izany ny fidiram-bola avy amin'ny alalan'izany fizahantany izany. Fa mikasika izay indrindra no resahan'ny vahiny ny fampahalalam-baovao amin'ny tsy androany Andriamatoa Rakotovazary Kofoloha nasionaly ny fédération ny mpiserady miara-banao tonga soa eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV fantaniana voalohany avy hatrany manahoana izay tontolo ny fizahantany eto amintsika izay manoloana ndreo tranga ndresantsika teo. Faly miaraba aloha ny ekipan'ny Kolo TV ary faly miaraba ihany koa ny mpijery ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV manerana Madagasikara. Manoloana an'izay zavatra izay indrindra dia marary ny fizahantany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao satria akoatran'ireo fanafiana ao koa ireo fandorana ny valanjavaboary rahantsika malala teo koa ny tsy fahatongavan'ireo mpizahatany anisan'izany ilay sambo ny croisière araka fantatsika foana zao ny croisière mandra-pahatonga ny farany volana Desambra zavatra mampanelo zany indrindra ho an'ny olona rehetra any amin'ny faritra alalovan'ireo satria na hatramin'ny mpivarotra rehetra hatramin'ireo mpampanofa fiara ny mpiserady ny fianakaviana tsirairay aby izay miasa amin'izany sehatra izany dia hosahirana daholy. Inona ny tena hoe fototra ianareo zao ny fotony inona ny tena fototry ny olana mety ho hitanareo sotasota sa inona? Araky ny vaovao eno aloha raha ohatra raisikora zao mikasika ny salo dia ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny resaka latromby no vaovao enonay hoe mandeha any zany ireo dahalo dia mba tsy hanarahana dia azy dia doran'le bozaka ndrivotra moa hitanareo fa tapotanety be ny salo zany dia
paritaka vetivety ny hafa ary tsy voafehy vetivety mihitsy tsika koa mbola tsy manana fitaovana ary fomba hoentina aminona aingana an'izany afo zany. Manahoana ihany koa no mety hoe fiainana sy fiatrehan'ireo hoanareo mpiseradia sy ireo mpisehatra rehetra ao anatin'izay fizahantany zay anio zavanitranga amin'izao fotoan'izao. Araka ny teneniko to dia tena marary dia marary ny sehatra ny fizahantany satria vanim-potoana farany taona zao manomana fety ny ankonana tsirairay avy. Aorinan'ny Desambra koa dia fantatsika fa misy ny atao hoe basse saison. Tsapanay izy fa tena ny betsaka zany mpizahatany tonga teto Madagasikara tamin'ny volana Jolay tany hoany fa noho ireo trangan-javatra maro samihafa ireo dia nidina vetivety ary be da be zany ny ataontsika hoe annulation. Ohatrany ahoana ilay faty antoka ao anatin'izay? Ny faty antoka aloha ao anatin'izay dia mihena zany ny fidiram-bola any kitapom-bola ny fianakaviana tsirairay avy ary mbola veriko ihany fa tsy ho anay mpiseradia irery ihany fa ny rehetrarehetra izay mentsehatra hatrany amin'ny mpivarotra ataoko hoe majinika indrindra na mpivarotrana na mpivarotrondro mpanarato efa misy fiantraikany daholo zany zavatra zany. Inona kosa ary mety hoe fepetra efa niraisinareo miaraka tamin'ny tompona andraikitra ina ihany koa ny vahaolana azo entina hanatsarana ny sy ampiroboroboana izay fizahantany zay? Ny mpiseradia moa zany raha mandeha mitondra an'ireo mpizahatany ireo dia izay zany no tompona andraikitra voalohany. Marina fa atotoy tsy miady amam-bato izahay. Ny olana efa nisy zany fangatahana fionana tan'Andriamatoa ministry ny fiarovam-pirenena kanjo moa tsy mbola tanteraka zany tao anatin'ny minitra vitsivitsy alohan'ny andraisany anay koa mba miangavy zany zahay satria izay koa mba manana an'ireo tatitra mba manana an'ireo le zavatra tokony mba ifampizarana sy ifanampiana zany satria nitaotrano tsy efa nirely. Ao koa ny resaka eo amin'ny ataoko hoe lafiny teknika angamba be da be ny zavatra atao ho an'ny ivelany any mikasikana foara sy ohatr'izany nefa isika eto Madagasikara misy zavatra sakana ka ny antso ataoko angamba dia misy ny tompona andraiky mpanjakana eto mandrehatra manana andraikitra tsirairay avy amin'izany fanipalevana zany manana ny andraikitra koa any amin'izay faritra misy azy avy zay zany mangatanay hoe aokare mba andray andraikitra satria tena marary dia marary ny sehatra ny fizahantany amin'izao fotoan'izao. Ankoatran'izay hoe fitarainan'izay inona no mety hoe azonareo mpiseradia na mpisehatra le eny fotony mihitsy atao manoloana an'izay? Andray ohatra anankiray angamba ataoko hoe mikasikana peste ohatra ny mpiseradia dia misy fiofanana amin'ilay hoe ny concept sans trace. Izahay zany dia efa nampianarina mihitsy hitandro an'izany fahadiovana fijerena an'izany resaka fako zany ka raha avy aminay zany sy ny ankonanay ny manomboana an'izay dia tokony hoentinay koa zany eo amin'ny fiarahamonina misy anay dia minisy manantena fa raha manaraka an'izay daholo rehetrarehetra misy izay fanentana an'izay mety tsisy aloha mipesta ary izay koa tsy hitondra an'ireo mpizahatany any amin'izay toerana efa fantatra fa misy an'ilay pesta. Ho voasaboasantsika ao anatin'ny fotoana manaraka angamba ny izay lohahevitra izay manapetra ihany ny fotoanantsika eto amin'ny fampahalalam-baovao isaorana fena ianao Andriamatoa filohan'ny federasion'ny mpiseradia nanaiky nitondra izay fanehoan-kevitra izay eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV. Dia misaotra sy mankasitraka anareo rehetra fijery ny televiziona. Fanadihadiana manokana kosa indray no hanohizantsika ny fampahalalam-baovao fotoam-bavaka nonona nokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny fahadimy taona ny antoko-bihira Vox Angeli androany fikambanana tanora izay mankafy ny gadona klasika avy amin'ny fiangonana samihafa ho tonga ensemble vocal iray mivondrona ao anatin'ity antoko-bihira ity. Ary ny fanadihadiana. Mba ho saina iray sy vava iray no iarahanareo mankalazan'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Io ny lohahevitra ny safidiana amin'izao fankalazana ny fahadimy taona ny Vox Angeli izao. Manana ny mampiavaka azy amin'ny antoko-bihira rehetra ny Vox Angeli. Izy ireo izay mihira ary mivohy bebe kokoa ny gadona klasika. Tamin'ny eto mba Vox Angeli dia akizy efa any amin'ny fiangonana tsirairay avy no nakambanay ho tonga ensemble vocal anankiray. Ankehitriny mbola ao daholo ireo ankizy ireo fa nisy kosa nefa tonga nanantevin-daharana izany ensemble vocal izany raha ny gadon-kira voisinay dia ny klasika ozy
misy karazany be dia be ny mozika klasika raha ny sarotra indrindra angamba dia ny opéra fa ataony atao voxangeli daholo rehefa karazana mozika rehetrarehetra nefa manao zay ny traditionnel vitantsika angamba nanao zay nisy fotoana ny Gilles Ramerson manao koa zay ny chant de Disney manao zay ny reprise na film reprise na dessin animé reprise na film manao koa zay ny ataontsika hoe chant populaire les falasa musique populaire reny zany mbola itoy ny fankalazana raha ny fanazavana ary ampisongadina ny voxangeli amin'ny mahatonkom-pihira azy no tanjony tsindrikely fotsy voxangeli manana ataoko hoe atoko voxangeli zany misy ny karazana société kely mihitsy raha tena marina misy ao responsable de communication misy responsable artistique responsable musical responsable financier zany hoe efa karazana orinasa kely mihitsy voxangeli amin'izao fotoana izao raha ny toy anetsika maro be ohatra fotsiny zao iarahana amin'ny joyful orange Madagascar ny décembre misy koa fiaraha-miasanay efa ataoko hoe efa hatramin'izay mihitsy niaraka tamin'ny taranaka Gilles Ramerson fa amin'ity taona ity zany zay dia hiezaka mihitsy anasongadiny ny maha voxangeli ny voxangeli fa feno heritaona ankehitriny ny nanarana ny fandaharana confession teto amin'ny Kolo TV amin'ny tsiro volana farany ity ao anatin'ny taona ity dia hovitinina aminao ireo fandaharana efa vita nandritra izay heritaona izay ary ny fanadihadina manana relation très facile mihitsy zany nahatramin'izao zany mora fandray amin'olona fankatia amin'olona matsy za tsy mahay miavinaviny araky ny fahita tamin'ny fampahafantarana samihafa teto amin'ny fahitalavitra Kolo famtinana ny fandarana confession efa hitantsika tao anatin'izay heritaona nisin'izay no arahana ato anatin'ny roa volana farany amin'ny taona ity hozaraina roa araka izany ny fanarahandreo famtinandreo araka izao nazavany ny mpanolotra ny fandarana izao araky ny fahitantsika teny amin'ny fampahafantarana dia afaka tokoa ny fandarantsika confession raha pitso amin'ny valora sasany alina ny fotoanantsika eto amin'ny Kolo TV satria hitantsika eo avokoa reo fintiny reo fotoana mafana reo fotoana maminy reo fotoana nafinaritra sy nanamarika ny fiarahana tamin'ireo vahiny samihafa izay mifandinitra tao anatin'ny fandarana confession tao anatin'izay heritaona izay hozaraina roa izy io ka ny tapany voalohany no arahantsika ao anatin'ny fandarana raha pitso tsy hijanona eto akory ny fandarana confession mbola mampanantena fandarana maro ny mpikarakara sy ny mpanatontoso ity fandarana isan'ny malina antsika mpanaraka amin'ny fahitalavitra Kolo TV ity na izany izy nefa dia mametoky anareo foana izahay nareo mpakafy ny fandarana confession fa amin'ny taona vaovao zany amin'ny taona ho aviny ny volana janoary dia mpanakanto olona manana maizy azy vaovao no entinay ifampizarany fiainan'iray ato anatin'ny fandarana confession fandarana iarahana amin'ireo olo-malaza na mpanao politika na mpandraharaha na mpanakanto hatramin'ny mpanao fanatanjahantena nisongadina teto amin'ny firenena ny fandarana confession misokatra hatrany ihany koa ny fandarana ho antsika rehetra maniry ny hiara iasa mbola mampanantena fandarana maro ho antsika mpanaraka ny fandarana fahitalavitra Kolo pejany kolotsaina kosa indray samy manana ny mampiavaka azy ireo mpanao hosodoko ranonambarany mystera mpanao sary hosodoko vita amin'ny peinture à l'huile sur toile nanaovany Narindra Andriamaefa fanadihadina arahoary hatramin'ny fahazazany no liana tamin'ny fanaovana sary i mystera ny taona 2000 no tafiditra tanteraka tao anatin'ny fanaovana izany sary hosodoko izany ny tenany ny peinture à l'huile sur toile no mampiavaka azy amin'ny mpanakanto hafa indrindra ny fametrahana ny loko manatantara ihany koa ny anarana ny salorany raha ny fanazavana peinture à l'huile sur toile nena mampiavaka dia eo amin'ny fametrahana ny loko koa zany eo amin'ny loko diamany zay zao anisany hoe tsy maintsy mampiavaka amin'ny peintre anankiray amin'ny hafa ny namany zany hoe raha ny tena marina ny peintre rehetra tokony manana ny mampiavaka azy arakaraka izay ametrahany amin'ny fametrahana an'ilay loko natonga ny mystera talohan'ny hosodoko dia nanao mozika roka dia mystera ny anaran'ilay groupe naroka naloviko tamin'izany fotoana dia taty amin'ny taona 2014 avy nanapa-kevitra nanome amin'ny anarany hoe aleo ataoko aty amin'ny ataoko anarana aty amin'ny hosodoko izany ilay mystera
miankina amin'ny filana ny famoronana raha ny fanazavan'ny mistera tsy mikaroka zavatra fa ivelany araka izany itsy mpamorona itsy ampiakatra ny aingam-panahiny iray andro na iray andro sy tapany no anaovana hosodoko raha ny nambarana ity zao tsy tena haritra be nanaovako azy eo amin'ny iray andro sy tapany io dia vitako fa izy zany tsotra simple be le izy fa le mametraka an'ireto le mouvement le olona zany eo mahela azy satria mila apetraka tsara le izy hoe mety ve zao sa tsy mety dia le izy koa karokaroana moramora eo amin'ny ray andro sy tapany nanaovako an'io mahavelona avokoa ny asa rehetra raha ny hevitry mistera ny fifantohana sy ny fitiavana ny asa atao no mampandeha azy na tsy mahaliana ny olona nefa ny sary hosodoko indrindra amin'izao andro izao ankavitsiana ireo manana azy tsy mbola miroborobo eto amin'ny firenena ihany koa ny sedra ny fanaovana sary amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa indray ny sedra ny andro faharoa ireo mpifaninana amin'ny andiany fahavalo amby telopolo ny rallye international de Madagascar na ny RIM anio izay nisan'ny épreuve spéciale miisa 7 fanadiadiny Hakim Kolo. Ny sedra ny andro faharoa azy ireo mpifaninana tamin'ity andiany fahavalo amby telopolon'ny rallye international de Madagascar ity raha nitarika 12 sekonda sy 2 ny lohan'ny vonjim-paika teo alohan'ny Iva Indrianja hatramin'ny section 5 ny spécial aina dia nivadika nirasa satria dia niakatra indray Iva après section 6 misy ireo épreuve spéciale roa ambiny mialohan'ilay spécial spectateur etsy mamasina ary nanome elanelana 20 sekonda sy 10 any Indrianja indray ary dia Iva no nitarika vonjim-paika ny lohany hatreto raha fahatelo ny Taina sy Baovola izay mitondra Subaru M12 motrice. Atreto dia équipage 76 no andarana, folo arak'izany no ny alandarana izay saika no ny olana mekanika avokoa. Rapitsy ny andro faran'ity rallye ity izay isy épreuve spéciale anankivalo. Eo amin'ny maresaka resam-pirenena kosa indray famafazana rano ny tanànan'i New Delhi no vahaolana hitan'ireo tompon'andraikitra any an-toerana manoloana ny loto betsaka indrindra ho atoerana amin'izao fotoana izao mitombo ny aretin'ny taovam-pisefoana ihany koa ahena ny fifamoivoizana mijanona avokoa ny fampisehoana sy ny famorim-bahoaka rehetra any Ansara ny fanadiadiana eo amin'ny sariny France 24. Raona toksika vokatry ny loto eny amin'ny rivotra no mandrakotra ny tanànan'i New Delhi renivohitry Inde tato anatin'ny fotoana maharitra ary manepitra ireo mponina maherin'ny 20 tapitrisa. Famafazana rano ny tanàna ny fepetra no raisan'ny tompon'andraikitra any an-toerana no etsehina avokoa ny mpamonjy vona amafy rano any an-toerana. Mitombo isa vokatry izany ireo olona tratran'ny aretin'ny taovam-pisefoana miditra hôpitaly. Une sensation de brûlure dans la gorge. Tsapako ohatran'ny mainy tato atendako tampoka teo aho ohatran'ny tsy niaina intsony tsy azoko ny haiko raha tsy nasina masaka misy oxygène. Je me sens mieux. Raha toka tokony ho 10 ny tany particule fine amin'ny rivotra tsara kalitao mahatratra 320 izany noho ny loto ao New Delhi. Aina hiaratsy kokoa ny zava-misy any an-toerana raha ny fanazavana noho ireo vovoka sy loto ateraky ny toerana fananganana fodrafitrasa sy ny setroka vokatry ny famokarana amin'ny taom-pambolena tahaka izao ary ny enton'ny fiara. Mikatona avokoa ny sekoly rehetra any an-toerana tsy tokony hivoaka hivezivezy ireo olona marefo foana avokoa ny fampisehoana sy ny famorim-bahoaka ampirisihana ny fandehanana fiara iombonana sy ny fampianana ny fivezivezena amin'ny fiara manokana. Iny maresaka resam-pirenena iny ihany koa tompo-klasy tompo-vavy no entina manakatona tanteraka ny pejy fampahalalam-baovao tamin'ny tia sabotsy alina ity ankasitrana feno ianao izay tsy nisaraka taminay. Veloma tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Vaovao. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narainoteux ni fampalalam-baovao niaraka tamin'ny couche molle fixe. Savy d'une option Tinao am Blue Line TV am vidiny vaovao dia niarahanao tamin'ny Blue Line TV safidy tsara indrindra. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Narainao toy ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Soka Vitre. Soka Vitre, très sincèrement à votre service.